Andriamanitra mpatonga antsika ho amin'ny firaisany finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 2:7-7. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Célestin. Dia amin'ny fifaliana indray no ianana aminao rahalahy isa manaraka an'izao fandarana izao. Mirary ny fitahian'Andriamanitra ao lalandava ho anao tokoa. Tahaka ninona nefa izany fitahian'Andriamanitra tena irintsika izany. Dia ho arahantsika indray ary ny toyan'ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny Isaka. Rahalahy Rasolonjatovo Célestin no hitondra ny fampianarana ka tonga dia miantsika azy indray ary amin'ny fitenenana. Tsara raha iaraka hivavaka isika. Manaja sy manome voninahitra anao izay Andriamanitra tomponay. Andriamanitra avo indrindra ianao, masina, nefa tena akaiky anay noho ny aminy Jesosy Kristy tompo. Manaiky izay fa tsy kisendrasendra ny fahavelomanay anio izao, noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao izany. Tena misaotra anao izay. Iara-ianatra ny teninao izay, koa hitondra famonjena sy fitahiana ho anay eny izany teninao izany. Tario amin'ny fanahinao masina izay andehananay araky ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
ho aminao sy ny ankonanao ary ho antsika rehetra ne ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Faly miaraka aminao indray amin'ity anio ity. Ahoana no itazain'Andriamanitra izay nofidiny? Ao amin'ny Genesis 2:20 no iarahantsika mamaly zany fanontaniana izany. Ijerentsika lohahevitra anankiroa lehibe manao hoe ireo lalana hitomboana amin'ny finoana. Hitantsika amin'ny Genesis 2:20 ary ny faharoa ireo toetry ny olona mitombo amin'ny finoana. Hitantsika amin'ny 15 ka hatramin'ny 430. Manasanao arak'izany anokatra ny baibolinao amin'ny Genesis 2:20 ahafahantsika miaraka mijery ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no itaizan'Andriamanitra izay nofidiny? Andeha ho jerentsika ny fizarana voalohany ao anatin'izany, ireo lalana hitomboana amin'ny finoana. Hitantsika amin'ny 1 hatramin'ny 420. Misy lalana hitomboana amin'ny finoana, izany no itaizan'Andriamanitra ny olona zay nofidiny. Voalohany indrindra ary ao anatin'izany dia zao, misedra ny zavatra rehetra toy ny olona rehetra manodidina azy no mino. Zao ny vaky ny teny ao amin'ny Genesis 2:20 hatramin'ny 9. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'i Abrahama. Ary Isaka nankany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egipta ianao, mitoery eo amin'ny tany izay ho lazaiko aminao. Mivahiny eto amin'ity tany ity ianao dia omba anao sy tahanao aho, fa ianao sy ny taranako ao no omeko ireto tany rehetrareto, ka ho toviko ny fiainana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia hamaro ny taranako ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho, ka omeko ny taranako ao reto tany rehetrareto, ary amin'ny taranako ao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Satria efa niain'ny feko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany, dia ny didiko sy ny teniko ary ny lalako. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara. Mitovy amin'ny zavatra niainan'i Abrahama ao amin'ny Genesis 2:20 ny fiainan'i Isaka eto. I Abimeleka dia anarana ny fandimbiasana teo amin'ny mpanjakan'ny Filistina. Niatrika ny mosary niaraka tamin'ireo olona rehetra niara-nonina taminy Isaka sy Rebeka. Dia tahaka izany koa tsika ankehitriny, hiara-ny zavatra misy rehetra manjo ny firenena izay misy antsika. Eny na miaraka amin'Andriamanitra aza. Misy krizy, aretina, dia miatrika izany koa ny mino. Andriamanitra miasa ao anatin'ireny zava-mitrangy ireny ahatanteraka ny planiny. Niseho tamin'ny Isaka Andriamanitra ary niteny taminy mba tsy ho any Egipta izy. Egipta mamokatra satria ampirano tsara ao aminy. Hitantsika izany ao amin'ny 1:2. Nahoana tsy mankany Egipta Isaka? Tian'Andriamanitra izy ahatoky azy fa tsy hitoky amin'ny Egipta. Eto amin'ity tany ity mitoetra, aiza io? Ao Kanana. Narain'Andriamanitra fampanantenana zany, hitahy anao aho, omeko anao reto tany rehetrareto, omena taranaka maro ianao no hitahiana ny firenena rehetra. Ataon'Andriamanitra amin'ny Isaka zany rehetra zany no ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama, ary ny finoany Abrahama no ny taken'Andriamanitra tamin'ny nanaovany izany fanekena izany taminy. Inona no setry nyity fangatahana ataon'Andriamanitra amin'ny Isaka ity? Hitantsika ao amin'ny 5. Ary Isaka nitoetra tany Gerara, zany hoe tsy nankany Egipta izy. Tahaka ny Abrahama rainy ihany, ny fahatokinan'Andriamanitra na ny finoana
no notakiny tamin'ny Isaka, ary ny finoana dia porofon'ny fankatoavana. Io Isaka fa nitoetra tao Gerara. Tsy niaro ny saka amin'ny mosary fotsiny no fikasan'Andriamanitra, fa fitahiana lehibe lavitra hatrany amin'ny taranany sy ny firenena rehetra. Ny famonjenao amin'ny Kristy io fitahiana ny firenena rehetra io. Efa tanteraka io teny fampanantenana io tao amin'i Jesosy Kristy. Fampahirizana ho anao rahalahy. Isaory Andriamanitra ary efa nanaiky ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ianao. Asan'Andriamanitra tao aminao zany. Izany ny fahatanterahany teny fikasana taminao ny aminy hoe hitahina ny firenena rehetra. Raha mbola tsy nekenao ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ho anao, aza mangatak'andro fa fiverenana hiaraka amin'Andriamanitra ankehitriny ary ho mandrakizay izany fitahiana izany. Izay rehetra nino ny famonjena nataon'i Kristy no an'Andriamanitra ary azy mandrakizay ombany ary tahiny. Mora mitady vahaolana hitseroa isika rehefa misy ny olana. Mosary no hita eto. Nasehon'Andriamanitra ny Isaka ny sitrapony raha nisedra zavatsarotra izy. Dia niditra tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra Isaka rehefa hitan'izay. Rahalahy, ny fiarovana sy ny lalana tsara indrindra hivoahana ao anatin'ny zavatra sarotra dia ianao miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, na inona vokatra izany na inona. Iaino ny sitrapon'Andriamanitra, na ho fahavelomana ny vokatra izany, na ho fahafatesana ny vokatra izany, tahaka ny Stefana, maty tao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izy. Hitantsika izany ao amin'ny Asa toko 7. Ny tenin'Andriamanitra no afaka hanoranao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Dia matoky ny fanahy masina hitarika anao amin'izany. Ny vavaka anomeanao ny hery hihetrehana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Rahalahy, tsy tonga ho azy amin'izao ny zavatsarotra miseho amin'ny fiainan'ny mino, fa ampiasain'Andriamanitra hitombonao amin'ny fankatoavana azy ary hahatanteraka ny planiny amin'ny tondrany izao rehetra izao. Lalana ataon'Andriamanitra hitombona amin'ny finoana izany. Sarotra zao ho Jesosy retsiai, aroko sy mandako sady tokiko, na isesehoan'olo akoazamo zay mety ho fakampanay, mampandresy ay hatrany Jesosy. Si fanay o Jesosy retsiai, tsy naerikerika tsy ananaiai, na ety antany nany andanitrany tsisy riko tahak'azy, vatolampy sy anjara izy.
misy anjara izy. Ahoana nitazain'Andriamanitra izay nifidiny? Hitantsika voalohany teo, tazain'Andriamanitra ny fisadrana ny zavatra rehetra tahaka ny ainan'ny olona rehetra ny mino. Fa fomba hitaizan'Andriamanitra ny fidiny ihany koa ny fiverenana amin'Andriamanitra raha toa ka lavo. Zay no zavatra faharoa resantsika. Miverina amin'Andriamanitra ny vahaolana raha lavo. Tatsika ao amin'ny andininy 17 ny vaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny lehilahy tompo-tany nanantona ny amin'ny vadiny, ary ho kosa izy anabaviko izy, fa natahotra ilaza hoe vadiko izy, fandrao izy amono any lehilahy tompo-tany no Rebeka, satria tsara tarehy izy. Tsy nandeha tany Egipta Isaka fa nijanona tao Gerara. Nanontany azy ny amin'ny vady ny tompo-tany, novaliany hoe anabaviny Rebeka. Azo ekena ihany zany fa tsy nanome valy teny marina izay nandrasan'ireo tompo-tany taminy Isaka. Tsy nolazainy fa vadiny Rebeka namitaka izy. Ny antony, natahotra ho faty izy satria tsara tarehy ny vadiny. Ry ralahy, mitovy amin'ny Isaka ihany zaho sy ianao. Mora manadiny ny teny fampanantenan'Andriamanitra isika rehefa ao anaty tahotra. Mila manaiky ianao fa indraindray tsy mahatoky isika. Tian'Andriamanitra hitombo amin'ny finoana na ny fahatokina azy isika eo amin'ny fanarahana azy. Ny fahotana nataon'i Abrahama arainy ihany ao amin'ny Genesis 20, io ihany no naveriny Isaka eto amin'ny Genesis 9:20. Ralahy, tsy ho tianao mihitsy angamba raha amerina ny fahadosoana nataonao ny zanakao eo amin'ny fiainany ho avy. Inona no andraikitro? Inona no andraikitrao ankehitriny mba tsy hamerena ny zanakao ny fahadosoana nataonao, mba tsy hamerena ny zanakao ny fahotana nataonao eo amin'ny fiainany any aoriana? Isika mety eritreritra fa tsy misy lalana azo ivoana indraindray rehefa tena mafy ny ady hatrehana. Andriamanitra nefa samy laza amintsika fa misy lalana azo ivoana na ao anatin'ny zavatra sarotra indrindra aza. Hoy izy ao amin'ny Korintianina 10:17. Korintianina 1:17. Tsy misy fakapana azo anareo fa tsy zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany. Mahamenatra rehefa ny jentilisa no ampiasain'Andriamanitra mananatra ny mino. Ndevaka itsika ny 9 hatramin'ny 10 eo amin'ny Genesis 20. Ary rehefa nitoetra ela teo izy, dia nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina, ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Ary Abimeleka niantso an'i Isaka ka nanao hoe, efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka ahoana no nolazainao hoe anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy, satria hoy izaho anan-kapo, fandrao maty aho noho ny aminy. Ary hoy Abimeleka, inona izao nataonao taminay izao? Saika nisy nandry tamin'ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Rehefa nahalitrela ny fotoana niarahan'i Isaka sy Rebeka tamin'ny fiarahamonina teo an-tanàna, indro fantatry Abimeleka fa vadiny Isaka Rebeka noho ny fihetsika nataony taminy. Tsy azo afenina ary tsy azo nafenina ny mahampivady azo roa. Dia nampanatsony Abimeleka Isaka ary nanariny mafy, satria saika nitondra loza ho an'ny fireneny
raha nisy naka ny vadiny. Rahalahy, tena mahamenatra indrindra ary maharary rehefa ny jentilisa no ampiasain'Andriamanitra nanatra antsika mino. Fantatra Abimeleka fa matahotra an'Andriamanitra sy arovan'Andriamanitra Isaka nefa nandainga taminy. Inona no atao raha ny aina zavatra toy izany zaho sy ianao? Mila miaiky ny fahadosoana amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ary mila miaiky ny fahadosoana amin'ny olona nanaovana fahadosoana isika. Fa tsy miziriziry amin'ny ota fotsiny. Zay ny dingana faharoa. Rehefa tokony aiky ny fahadosoana dia miaiky, ary rehefa tokony hibebaka dia mibebaka. Mety hanao fahadosoana ihany koa isika manoloana ny vady, na ny zanaka, na izay olona miara-monina amintsika. Vahaolana ny miaiky ny fahadosoana amin'izay nanaovantsika izany ary mangataka famelana aminy. Dia io ny zava-misy ao tokantrano. Matetika ny zanaka terena iaiky sy fona ny adosoany amin'ny ray aman-dreny. Nefa ny ray aman-dreny tsy mety miaiky ny adosoany amin'ny zanaka. Tandremo rahalahy. Manimba ny fifandraisana ao tokantrano zany. Mety hiteraka fangidiana ao anatin'ny zanaka ao raha izany ny iainany matetika. Te hampahery anao ara lehilahy. Dia ho anao lehilahy manambady. Mety olona manefa iraka matetika ve ianao noho ny asa, mandeha mivezivezy amin'ny toerana maro samihafa noho ny andraikitra. Raha azo atao ho fiarovana anao sy ny vadinao ary ho fiarovana ny hafa, dia ampahafantary ny olona mifanerasera aminao fa olona manambady ianao. Hitantsika eo amin'ny tantara fa nana fotoana manokana ny iarahana tamin'ny Rebeka Isaka. Marina fa mafy ny asa rahalahy, tery ny fotoana, fa manokana fotoana ho an'ny vadinao. Fotoana ho anareo mivady manokana, hikolokoloanareo ny fitiavanareo roa. Andeha hiverina eo amin'ny tantara isika. Inona nataony Abimeleka rehefa avy nananatra ny Isaka izy? Amin'ny 9:40. Dia nandidiny vahoaka rehetra Abimeleka ka nanao hoe izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia atao maty tokoa. Mafy ny didina voaka ny mpanjaka. Izay rehetra manao tsy mety na mikasy tanana amin'izy mivady dia vonoina ho faty. Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra. Ainy ny miasa amin'ny fon'ny mpanjaka n'izao tontolo izao ahatanteraka ny planiny. Tsy miankina amin'ny ataontsika na tsara na ratsy ny mahatanteraka ny planin'Andriamanitra. Na mpanantena famonjena izy dia tanterahany zany na tsy natoky aza Isaka. Andriamanitra no miaro ny olony. Andriamanitra no manao fiarovana ho an'i Isaka noho ny fanekena nataony tamin'ny tenany. Rahalahy, tsy mahay maharo ny tenantsika isika, na loza ho avy, na fahavalo, na fakapanahy. Na amin'izay fahaizantsika sy ny afetsifetsentsika hoentsika miaro tena, tsy izany no afaka miaro antsika. Fa Andriamanitra no miaro asa ianao. Move tsy azontsika ny tsapain-tanana zany na dia nisy aza valana aretina sy ny fitandremana izay nataontsika. Andriamanitra no mahay maharo ny olony. Ary Andriamanitra mamindra fo amin'ny olony. Na famaizana aza ny mendrika atsika, ny famindram-pony dia fiarovana ny nataony. Porofon'izany teto amin'ny Isaka.
ratsinjonao ny tao anaty tao lay tena fambany any toetrako angambano tany teny anao hoe naona no tiay Jeso ratsinjonao ny tao anaty tao lay tena fambany any toetrako angambano tany teny anao hoe naona no tiay Jeso kanefa dia zavatra irairo loany aikoka indro ambarako omeny tompo ay atramizao lay tena fiainam-baova kanefa dia zavatra irairo loany aikoka indro ambarako omeny tompo ay atramizao lay tena fiainam-baova ratsinjonao ny tao anaty tao lay tena fambany any toetrako angamba ano tany teny anao hoe naona no tiay Jeso ratsinjonao ny tao anaty tao lay tena fambany any toetrako angamba ano tany teny anao hoe naona no tiay Jeso kanefa dia zavatra irairo loany aikoka indro ambarako omeny tompo ay atraminizao lay tena fiainam-baova kanefa dia zavatra irairo loany aikoka indro ambarako omeny tompo ay atraminizao lay tena fiainam-baova lay tena fiainam-baova lay tena fiainam-baova lay tena fiainam-baova ahoana no hitaizan'Andriamanitra izay nofidiny fomba hitazan'Andriamanitra atsika araka ny hitantsika voalohany dia nisy edrantsika ny zavatra rehetra tahaka ny olona rehetra eo amin'ny fiainantsika ny faharoa hitaizan'Andriamanitra atsika ny fiverenana aminy raha toka lafy tamin'ny ota isika ny fahatelo iarahantsika mijery fomba hitaizan'Andriamanitra atsika ny mitoky amin'Andriamanitra sy ny fahasoavany izao nivaky ny teny eo amin'ny Genesis 4:20 ny 2:10 hatramin'ny 4:10 dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taon'izay satria efa notahiany Jehovah izy ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo ambara-pahatonga no mpanjato be indrindra fa nanana fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Andriamanitra no nanambina ny Isaka arak'izay nambarany teo amin'ny
Genesis 9:20 ny andininy fahatelo. Andininy fahatelo mivaky toy izao: mivahiny eto amin'ity tany ity ianao, dia ombanao sy hitay anao aho. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny harena. Nomen'Andriamanitra any Isaka zany ho porofo fa momba azy Andriamanitra. Tsy voatery zany ny fomba an'Andriamanitra antsika. Tsy hoe nanan-karena Isaka fa nomba azy Andriamanitra dia tsy maintsy hanan-karena koa isika. Na izany koa aza nefa tsy olona ho tonga ho faran'izay fahadiran'ovana indrindra akory ny manaraka an'Andriamanitra. Rahalahy, raha natao hiasa ianao dia miasa. Jereo fa namafy teo amin'ny tany Isaka. Andriamanitra no nahatonga ny vokatra ho zato eny. Noho izany, ataovy tsara ny asanao, ataovy tsara ny andraikitrao. Tsy tanjom-piainana ny hanan-karena. Jereo avokoa izay lazain'ny soratra masina amin'ireo olona fatra-pitady sy fatra-pilarena. Inona ny hafaran'ny fiainana? Ny harena omen'Andriamanitra anao zany rehefa tia nomenanao, fa efa n'Andriamanitra zany. Jereo ny Salamo 17:20. Ka inona zany no atao? Ny mitoky amin'ny famonjen'Andriamanitra atao tanjom-piainana alohan'ny zavatra rehetra. Izay no nataony Isaka eto. Ny fahatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana rehetra atao tanjona, dia avy alao Andriamanitra anao izay tiany atao eo amin'ny fiainanao. Dia jereo ny zava-nisy. Rehefa nitombo harena Isaka, dia tonga ny alina azy ny Filistina. Tsy mahagaga zany. Fa izany ny toetra n'izao tontolo izao. Rahalahy, mety hamperikerika anao tokoa ny soazon'ny hafa, fa aza atao alahelo raha tonga manana ny hafa manodidina anao. Hoy ny fomba fitenintsika malagasy hoe ory hava-manana. Tsy natao hanome intsony zany. Tsy faty antoka ho anao ny fahombiazana sy ny fananan'ny hafa. Midika inona moa ny fialonana? Ny fialonana dia tsy fanekena ny fahasoavana ataon'Andriamanitra amin'ny hafa. Ary ratsy ny hafaran'ny toe-po feno fialonana. Jereo izay nataon'ny mpitarika fivavahana teo amin'ny Jiosy. Fialonana an' Jesosy Kristy ny androany, fa famonoana azy ho faty ny hafarany. Noho izany, aza pitehana amin'izay fialonana ny fonao na ny toe-ponao. Ny fialonana tsy fahaizana mahita ny soa ataon'Andriamanitra amin'ny tena. Mihevitra ny olona anankiray feno fialonana, fa toa tsy manao na inona amin'ny fiainany mihitsy Andriamanitra, fa ny soa ananan'ny hafa izay ataon'Andriamanitra amin'ny hafa ihany no tena hitany. Tsy marina zany. Manasa anao any io, tany sao izay rehetra nananao, ahitanao fa mitay anao Andriamanitra. Ary ankasitra ao an'Andriamanitra izany fitahiny anao zany. Raha eo ampahitana miasan-dratsan-tanana sy ny mitiavana izao tontolo izao, enzofinoana mafifokatsy derana fa tompo manan-keriana. Volana mankitany izany volana, itory avoko ny fahalebiazana tononandry izay dia
nitiavana izao tontolo iza sofinoana mafifokatsy derana fa tomponanakeiana nitoeramboninahitra izay nananana yana foina anavotana iza efanangana pampahagaga ny fitiavana raeo ampahitana miasandratsatanana sy ny nitiavana izao tontolo iza esofinoana mafifokatsy derana fa tompomanankeryana ny fiverenanao izay mbola andrasako ny fananganana aminy matiko de mbola hoanisany asanao avoko zay manamafilifinoako aeo ampahitana ny asandratsatanana sy ny nitiavana izao tontolo iza esofinoana mafifokatsy derana fa tompomanankeryana ahoana ny hitazan'andriamanitra zay nofidiny araky ny genesisy 20:1-20 hitantsika teo fa misy lalana hitombona amin'ny finoana, misy fitaizan'andriamanitra eo amin'ny fanarahantsika azy, misedra ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainana isika tahaka ny olona rehetra manodidina antsika, krizy, fahasarotam-piainana, fa ao anatiny zany no hitaizan'andriamanitra antsika olony ahatoky azy, iorina amin'ny finoana, aminy no apetraka ny toky fa tsy amin'ny vahaolana izay heverintsika. Faharoa, ao anatiny zany fitaizan'andriamanitra antsika zany de mila miaika isika fa miaina tsy fankataovana an'andriamanitra indraindray. Tazain'andriamanitra isika hiverina aminy rehefa lavo amin'ny ota, miaiky ny fahotana aminy, miaiky ny fahadisoantsika tamin'izay nanaovantsika izany, fa izany ny lalan'ny fitombona ho antsika. Farany, hitaizan'andriamanitra antsika ihany koa ny hitoky aminy, fa tsy hitoky amin'ny arenana ny zavatra hafa. Noho izany, ny fahatahorana an'andriamanitra ny tanjom-piainana tsara indrindra, fa tsy hitoky amin'ny zavatra hafa ivelan'andriamanitra. Ary rehefa mitoky amin'andriamanitra isika, dia avelao Andriamanitra anao izay tiany atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny fizarana faharoa ho jerentsika manaraka raha sitrapon'ny Tompo, satria lava ka tsy ho ampy ho amin'ny fotoanantsika izao. Hivavaka isika. Misaotra raha io, fa zanakao zahay. Noho ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo, ary tezainao hitombo amin'ny fahatokinanao mba tena ho lehilahy lehibe ho matotra anahaka ny Kristy. Ampio zahay hahavita ny fikasana tsara izay efa nampianarinao anay tamin'ity anio ity. Ho anao Andriamanitra ray, zanaka ary fanamasina ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
dia tsy mamontsynazany aviavy ary tsisy voniny voaloboka na dia mandiso fanatenanany oliva ary tsy mamokatroany nanisa na dia vonona zany ondry ao ambana ary tsisy omby ao ampahitra nefizao mbola hifaly ami Jehova sy ravo amin'Andriamanitra fa na dia tsy mamontsynazany aviavy ary tsisy voniny voaloboka na dia mandiso fanatenanany oliva ary tsy mamokatroany nanisa na dia vonona zany ondry ao amana ary tsisy omby ao ampahitra nefizao mbola hifaly ami Jehova sy ravo amin'Andriamanitra ianao Jehova reno tanjako manao ny tongotro otony any dieravavy mampandeha aminy avonako mampandeha aminy avonako ianao Jehova reno tanjako manao ny tongotro otony any dieravavy mampandeha aminy avonako mampandeha aminy avonako fa na dia tsy mamontsynazany aviavy ary tsisy voniny voaloboka na dia mandiso fanatenanany oliva ary tsy mamokatroany nanisa na dia vonona zany ondry ao ambana ary tsisy omby ao ampahitra nefizao mbola hifaly ami Jehova sy ravo amin'Andriamanitra raha mananambara ianao na fanontaniana amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rasolonjatovo Celestin dia afaka miantso azy amin'ny 034 17 480 16 raha mitadiny CD kosa ianao na fampianarana dia afaka miantso anay amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com azonao atao koa manatona amin'ny vatana ny edisiona vaovao mahafaly eo Antsahabe ampitany Kinela. Mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy Efesiana 2:7-10 ho lehilahy lehibe ho lehilahy lehibe fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Celestin.